Miarabantsika rehetra mahino anay amin'izao fotoana izao manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tena koa apôstôly Andriasy mbola ao anatin'ny fijoroana vavolombelona hatrany isika amin'izao ora sy fotoana izao misy ireny mpianakaviana anankiray eto akaikiko eto hijoro vavolombelona ny voninahitrin'Andriamanitra finaritra tompoko. Finaritra ianao apôstôly ary finaritra koa isika izay mahita amin'izao fotoana izao ary mandreny fijoroana vavolombelona izay ataoko. Inona moa zany ny zavatra nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainanao ny amin'izao ora sy fotoana izao? Ya, ny zavatra nataon'ny Tompo tamiko izany tamin'ny fiainako dia tena zava-dehibe tokoa satria nitondrako fahoriana mihitsy ny aretina nahazo ahy. Narary ahy zany nisy tension dia nisy asthme. Ny tension zany dia niakatra foana niakatra tsy mitsahatra mihitsy indrindra rehefa hoe mitoejaza dia tonga dia miakatra vao mijanona fotsiny ny règle tonga dia manomboka miakatra izy dia maty eo akiboka azy ny afaran'ny zaza. Dia impiry zany be voka intelo ankaman'izay tsisy azo na iray aza fa dia maty eo akiboka foana. Efa niezaka nandany vola mikarena mihitsy nitety dokotera nitety professeur mihitsy nanaraka gynécologue na hoe mitondra voka zany dia manaraka gynécologue nefa dia miala maina maty foana vola mikarena ny lany dia mifarany dia ny tamin'ny farany indrindra zany dia efa hoe nampionana ny foka satria ozy izy ny dokotera hoe ianao zany dia tsy mety mihitsy fa tsy afaka miteraka intsony ianao. Tena efa melehibe ihany satria ny alanenina foana tena efa melehibe ihany nefa dia na izaza ray azy tsy azo dia natsahatra zany ny fiderana tamin'iny. Dia tao anatin'izany ve ianao efa nitsabo tena tamina mpitsabo manam-pahaizana fa mbola tsy natao délivrance na nentina mbavaka na nataona mpanompon'Andriamanitra délivrance? Eny tamin'izany fotoana zany moa dia mbola nivavaka tany amin'ny fiangonana tsotra tany ivelany dia tsy mbola nisy délivrance nataoko, tsy mbola nisy vavaka natao mpanompon'Andriamanitra fa ny tena zany dia ny dokotera ihany no masaka tao an-doha hoe mitety dokotera mitety gynécologue ny alanena tena hoe professeur mihitsy nanaraka fitsaboana tamin'izany ary dia izay no efa niteniko taminao teo hoe vola mikarena mihitsy no efa lany tamin'izany tadiavana fahasalamana fitadiavana zanaka trindrindrindra amin'ny mahavehivavy tena mba maniry hoe hananjanaka hoe mandady mba hananjanaka hoe mba hanataranaka hoe manambady ianao mba hanataranaka nefa dia nafoy izany rehetrarehetra zany fa dia niala maina moa zany fa dia izay nifandarin'Andriamanitra dia avy eo zany dia nampionana ny tenako hoe tsy niteraka intsony ahy zany dia nionona. Dia inona zany no dingana nataonao manokana tao anatin'izay na nandraisanao fanafana satria raha tsy diso efa sitrana ianao matoa mijoro vavolombelona eto inona no mba dingana nataonao tao anatin'izay? Iny apôstôly tsy hoe tension ihany akory ny aretiko fa nisy koa ny asthme. Za koa tamin'izany tena na asthme niaraka nahazo anahy. Za zany tena hoe raha vao miova fotsiny toetrandro dia efa iny azy efa sepitra dia ny farana izay miaka-piakarana dia efa sepitra dia sepitra tsisy fiafarana efa fanafody amin'izany atao dokotera rahana foana vao mivadika fotsiny ny andro mimangatsika dia efa sepitra mifana dia efa sepitra na hoe manorana ihany koa dia sepitra ary tena mila tsy ho avy miaina mihitsy tao anatin'ny firy taona miainana tamin'izany tena taona maro mihitsy satria amapolopolo taona amapolo taona mihitsy ny efa niainako tamin'izany eny satria ngamba zany azo atao hoe aretina nolovaina avy any amin'ny ray aman-dreny satria ndraiky zany asthmatika dia izay angambany hoe nety nahazahoako an'izany tsy izay angamba aloha zany hoe nahazahoako azy dia asthmatika koa zany dia taizany io aretina io nandritra ny taona maro tena nijaliko mihitsy izy io dia ny farany zany efa hoe tonga angamba ny fotoana amin'Andriamanitra naheno ny fisiny ty fiangonana ty zany naheno tamin'ny radio naheno tamin'izay zany dia niezaka any anatina ty fiangonana nisy antsika ty dia rehefa tonga tato zany dia nitantaraiko avokoa ny aretina rehetra nahazo dia natao ny délivrance. Nanao natao rinany délivrance? Dia natao ny délivrance dia andro vitsivitsy taorinan'izay dia afaka nitsahatra le izy zany hoe rehefa niova aloha ny toetrandro dia somary hoe nisy somary nietsika kely manenoneno kely tratrako dia nidélivrena ihany dia izao azao tsy manina intsony efa afaka tanteraka. Manaona le tension matetika manko araka ny fahafantarako za tsy mpitsabo fa mba ampiasain'ny Tompo amin'izay resaka délivrance ihany rehefa hoe mihinana anamamy mihinana hena mihinana nyity karazana ohatra hoe divay na ranona voaloboka dia miakatra ny tension manahoana ianao manoloana an'izany sakafo matsiro isan-karazany zany tsy mihinana zany ianao amin'izao sa efa mihinana? Amin'izao fotoana izao hatramina sitrana zany za tsy mifady hanina intsony fa na anamamy zany na hoe hena omby zany na ny divay motsika tsy misotro an'izany dia efa hohaniko avokoa
tsy mifady hanina zany tsony fa tsy mifidifidy hanina zany tsony fa de fa hoaniko ampinoana tena hoe manasitrana ny tompo de fa hoaniko ampinoana tsy mihetsika tsony tsy maninona tsony azo salama tsara ianao zany zao salama tsara azo inona ny afatra apitainao hoan'ny mpijery atsika ary satria be dia be amin'izy ireo no mety sendrany zany aretiny zany na ao anatiny mihitsy kaikaiky miasa saina hoe aiza ihany ary nitsy azahoana fanasitranana inona ny afatra apitainao amin'izy ireo manentana anao ary zay mandre amin'izao fotoana zao andao isika aza miandry andro aza mangatakandro fa tonga afa-tsy tsisy vidim-pidirana ange io omena tonga eto mifamonjena maimaimpona omena atsika mijen'ny jesosy atsika matoa zany tonga zao fotoana zao de jesosy ny fanolo tena nanome ampaminany hamonjy atsika koa izay no nentanako atsika aza mangatakandro fa tonga hafa maro tonga hafa zay mananaretina tsy mety sotranina manatona fa jesosy manasitrana koa tonga hafa maro tonga hafa re olona manentana anao satria za zao efa teo ambavahoana ny fahafatesina ka efa moizapo nefa de nafahan jesosy ary de ty zany mijoro aminareo fa sitrana somatsara ary salama somatsara ihany koa de zay no nentanako atsika am'izao andro vao lehibe zany men'andriamanitra atsika zao natokana ho atsika zao amonjeny atsika malagasy maimaimpona ny fahasoavan'andriamanitra zay ho raisitsika de tonga hafa maro fa manentana anao mangasitraka fiainanao de tahin'andriamanitra manokana ianao torako zany koa isika rehetra mirary soa atsika rehetra